Ao daholo ve? Mitoy indray ny fotaka antsika menakavy. Ity fotaka ataoko amin'ny tara ty zao de mbola le taloha ihany tia misy potony kely le izy de kafirina. Arabaina tonga so daholo zanagasikaro. Anao anosotra fotaka ndray tsika vaovao ndray make-up le izy moa zany tsy de hoe ho tadiavinay za fa rehefa eo ampanamboarana le izy anao vao mitady eritreritra hoe inona no tokony atao. Inandray pôzy ohatrany ahoana indray no tianareo amin'ilay make-up. Tsy maintsy ampiana fotaka ihany ty satria sa tsy tokony ampiana fotaka intsony io de fa ampy. Ampiana kely ihany le izy aloha na izy zany efa akaiko lany le izy fa hosorana kely ihany satria ilaina foana. Ato ambany ange feno kokany be dia be fa raha ny tiako ve hoe efa nanandrana ny sikotra le izy tamin'ny sotro fa kely loatra le vavan'le izy hitanareo de voatery anao zany tsy maintsy misikotra le izy any ambany be nefa lasa mandany fotoana be nge zareo le misikotsikotra le ohatry zao. Ty zao raha ohatra ka le mbo hoe lavalava le eto amin'le lohany de mba mora atao le izy fa zao ara lasa misikotra lavitra be ka aloha hoe aka le ampy nga am'izay. Ampy izay aloha fa hosorana am'izay ny tarehy. Zay. Sao izy zao mivoaka tsara am'izay sa ahoana fahitanareo anazy. Zay. Voaka tsara am'izay izy zao le borosy ampiasaiko koa zareo mandreraka be le fa mitady ho simba sahady le borosy iny ara fa niendaka mandreraka mihitsy tony zavatra vita sinoa tony ka jerinareo nge glou kely fotsiny ny apetaka zareo am'le izy de iny sao fa jereo fa potika sahady sy ana fa manana super glou de petahako io rehefa avy eo. Mila sasana ihany koa ty anako ty satria tsy na efa manana moa maraikidraikitra be le izy zay le mandreraka anako mampiasa le borosy ohatran'izao rehefa le borosy ny ampiasainao de ny atsasakin'le fotaka le fond de teint rehetra mipetraka eo daholo. Hitanareo zako le nanao le izy tamin'ny voalohany teo zao lasa manina moa le nataoko tamin'ny voalohany teo zao mbola nisy ambiny tamin'le taloha de hoe zao miverina manao an'le izy indray. Raha ny tokony ho izy zako mampiasa ilay fotaka tena mitovy ny tarehako fa tsy mety mahita eny amin'ny mpivarotra ambon'izay koa any amin'le mpivarotra le avo lenta reny lafo loatra de tena moa mbola tsy manam-bola tsy maintsy aty amin'ilay somary moramora no mividy. De ina no ataoko anakonana mba hampitovy an'ilay izy de efa nahita fika vaovao zako ry zareo hosoratsika fotaka hafa. Hitanareo ampiana hafa zany ny lokony marron zany satria fotsifotsy ny lokony tsy hoe fotsifotsy moa zany fa somary mavomavo takonana loko marron de somary miavaka kokoa. Le make-up nataoko farany teo tsy hitanareo efa mba tsaratsara ve fa netinety le izy tamin'le vidéo ray nataoko farany teo iny de aloha zay. Hitanareo zay io zao lasa matromatroka rehefa amin'ny farany eo tsy maintsy mitovy amin'ny hoditra rehefa amin'ny farany fa ny hatreto aloha de io misy. Fa ho anareo raha le hoe te hanamboatra make-up tokoa ianareo de
le mba mitovitovy amin'ny hoditra vidiana dia amin'izay tsy manano sarotra be ohatra ny ataoko zao. Fa mba tianao an'ilay izy tsaratsara tsy mety mivoaka ilay izy. Zay. Rehefa eo tsy maintsy mitovy tsara rehefa avy eo. Fa inona indray no ataontsika? Inona no tianareo tokony lokon'ny volomasoko androany? Efa maintimainty foana le taloha iny dia hanao lamaody vaovao tsika resaka volomaso. Dia ampiasa borosy indray tsika. Ny borosy no anaovantsika anazy. Le crayon zao ataontsika loko inona no tianareo, izy amireto no tianareo. Ty tena tsara be ty nataoko ty le tsy hoe nataoko moa zany ty zavatra nividiko ty mipetraka tsara le izy. Areona rehetra zany ohatra lasa matromatroka fahafa. Zay. Mety ve? Inona loko tianareo reo? Aingana misafidy amireo ianareo. Iza no tianareo? Mena somary mavokely sa? Io zao zareo raha ny tokony ho izy za mba tia le make-up le mba somary le miloko be dia be zany saingy tsy dia nahita ako. Dia miaina amin'ny zava-misy. Ao ary, raikitra amin'izay ho ataoko anona, ataoko mangirana indray. Efa ela zay tsy nisy mangirana, hanao mangirana indray za. Ho ataoko mangirana ny volomasoko. Hitanareo ty? Kala mangirana. Alefa. Eto angamba no ataoko Tô tsy tazana. Tô tsy tazana. Tô tsy tazana ry zareo. Io ka efa tazana. Ohatrany hafa be izy zany. Zany hoe mila faharitana angamba raha fahalalako anazy. Aleo aloha rangahy andeha amin'io dia ho hitantsika eo ihany rehefa avy eo. Ato zao ohatra mety tsara nanaovako anazy ato. Zay. Midina indray. Hita sa tsy ohatrany tsy dia tazana loatra hoe mangirana ny volomaso. Io zao hitanareo hoe mangirana izy ao raha ohatra ka hoe raha ohatra hoe mijery akaikikay kokoa zany nareo dia mahita hoe mangirana ny volomasoko. Aloha andeha amin'io. Mety tsara angamba ilay izy raha ohatra ka faharitana ka ho faharitako inona re zany ho faharitana menamena sa atao maintimainty. Za efa leo be amin'ilay loko maintimaintiko. Aleo rangahy faharitako maintimainty sa faharitako menamena? Aleo faharitako menamena dia avy eo ny ao anatiny zany somary mangirana. Tsara kosa zany lamaody tsara zany fa nareo angaha ahoana? Dia ity ohatra menamena kely ity indray nataoko hitanareo ito. Ito efa nataoko tamin'iny. Aleo ito anankiray ito. Reto moa zany mena daholo fa samy manana ny asany. Aleo aloha andramana amin'izay. Aiza, tô tsy mety. Iny zao fa ohatrany mety dia ahoana fahitanareo anazy, mety sa tsy mety eo? Za zao ato mahita hoe ohatrany efa mazava ilay izy. Fa eo amin'ny écran ohatrany hoe
Zay, voafaritra tsara. Dia ho ataontsika indray ny eto amin'ny ilany. Mety hoe ny ambany ihany angamba no tsara ho ampiana faritra fa ny ambony tsy dia ilaina loatra. Aleo fa jerentsika eo rehefa avy eo. Mazava. Hitanareo iny. Zay. Tato ambany aloha iny nataoko iny a. Zay, dia ny ao ambony a mangirana. Ohatrany tsy dia ilaina faritana intsony ilay ao ambony fa efa io hita io. Sa hoe tokony hoe hidiana ve? Aleo rangahy andramana. Mba lamaody vaovao, hitanareo zany rehefa manao zavatra ianao a dia mila tsaraina foana zany ilay zavatra atao. Alefa indray ary ezaka namaritra ilay eto ambony indray zahako. Lasa voakasoka loatra ilay tato amin'ny ilany. Ity loko menamena anankiray ito ohatry zareo tena tonga dia mipetaka tsara mihitsy ilay izy a. Tsara ve? Lasa ngôza loatra. Aleo andeha amin'io ka. Zay. Dia ho ataontsika indray ny ilany. Gaga zao nareo hoe maninona zako lasa tsy mijery écran ery fa eto amin'ny fitaratra dia ohatrany hoe hitako ohatrany tsaratsara kokoa zao ilay mijery fitaratra mba miraikitra kokoa ilay izy a mihoatra amin'ilay mijery amin'ny écran fa tsy maninona zany fa mijery hainga ianareo dia sady mifanoro eo tsika. Ity tsy crayon fa miaraka amin'ilay karazana borosy dia ohatrany hoe karazana stylo ngamba zany raha fahalalako anazy. Karazana peinture zany apetaka kely ilay loko dia hosorana avy eo. Entina hamaritana ilay make-up tianao, ilay loko izay tianao. Zay. Mangirana loatra ve ozy nareo sa mbo tsara ihany ilay izy? Zay. Midy amin'izay a. Zay. Dia amerinanao an'ilay kaloha. Hotakonantsika zany ilay izy. Eto amin'ny ilany indray. Ohatrany hafa loatra izy zany sa ahoana ozy nareo? Ohatrany hoe lasa hafa be zany ilay izy. Ampiana menamena ihany. Loza amina tampy fa lasa mampatahotra be ilay tarehy. Loranga aloha andeha amin'io ohatrany hoe vilana ilay izy.
vilana sa tsy vilana allo nanga andeha amin'io sa tsy tianareo allo andeha amin'io de eto ambany zany tsy de tokony eo anao karazana ana be tsona satria io rehefa metiko inandray natao eo sa ahoana ozy nareo tsy efa mety io tsy tazana indray le loko mangirangirana nefa raha ny tokony izy tokony ho tazana le izy alefa indray ho averiko indray mandeha ilay loko mangirana an'ity karazana goma hafahafa ty tazana be somary totofana kely fotsiny zany le teo aloha zay tsara sarajo no fahitanareo anazy io zay tazatazana kely ilay mangirana fa tsy tena tazana be loha andeha amin'io fa tsy isolo amin'izany inona indray no manaraka anamboatra orona isika menakavy de ato amin'le manamboatra orona ataoko somary sina moa zany somary kelikely indray zany ny oroko eto oka aloha ho ampiana kely point kely eto ampiana point mazavazava kely de ampiana lavalava kely zay afaka mianatra ohatran'ny reo fa hitako tsara le mamaritra orona ohatran'izao de avy eo ho apitsika loko marron marron indray eo zany ataoko somary ohatran'ny moa zany somary lava orona zany zahako eto zao fotaka ny atao de avy eo hitady loko matromatroka zany inona indray aiza indray rikala matroka ity hitanareo eto ity no ataoko ity le matromatroka ty fafana kely le ana fa miforetaka be hitanareo mba tsara fafana ihany le borosy raha ny tokony ho izy rehefa le avy mampiasa de mba tokony hoe sasana le izy saingy ny tena moa sahirana de tsy afaka alefa le marron marron io hitanareo le marron marron io ataoko eto zao apetaka eto amin'ny faharitana moa zany faharitana ny eto amin'ny orona hitanareo atao ohatran'izao ny antony mba tonga anaky manao an'io de tiako mba ho lasa maranitra ny oroko de ampiana tsipika kely eto ampovoany hitanareo de somary atao boribory zany hitanareo lasa atao boribory ohatran'izao ny eto amin'ny orona de atao amin'ny ilany aloha aloha fa mbola tsy nampiako ny ilany
Zay. Ohatra lasa matroka loatra ity zavatra nataoko ty afa-baraka. De raha vao lasa matroka loatra koa ilay izy de lasa sarotsarotra manao anazy. Zay, hitanareo ve? Ohatr'izao. Ampiana lavalava de ampiana lohany kely eto aloha. Raha ohatra zany ka tiandreo hoe somary atao maranidranitra ilay orindria de anampoetantsika amin'ny éponge amin'izay zany. Hodiovintsika amin'ny alalan'ny spongy. Afa-baraka moa zany fa le spongy koa ato tena efa reraka be. Nefa ito misy de tsy maninona fa sa ataoko amin'ity? Ty koa nge mety nefa tsy manana fatsito aho. Alefa! Aiza hoe le fitaratra teo, mila fitaratra ihany tsika menakavy amin'ilay izy a. Hitako ohatrany tsara le mampiasa fitaratra fa anjaranareo ihany moa io zany. De efa fafana amin'ny éponge zany a, satria ohatr'izao fomba ahoana kosa moa ianao no andeha hivoaka de ohatr'izao le paozin'ilay orona e. Fa apetakintsika fafafana amin'izay le izy. Petapetahana moa zany e. Eto amin'ny orona eto aloha eto aloha petapetahana kely. Zay. Hitanareo? Eto amin'ny ampovoany indray. Zay. De somary midina aty amin'ny ambany izay, kosikosehana midina ilay tsipika marron teo. Zay. De ato amin'ny ilany indray. Zay. Hitanareo zay? Tsy hitanareo lasa lava orona amin'izay ve za? Aleo eto ambony eto ohatrany tsy mety tsara. Za koa nge sady matahotra be za ko mamafa le satria sina raha voafafa daholo koa le izy de anao reraka manamboatra. Zay. Tsy hitanareo zay? Ka aloha ohatra lasa nisy matroka loatra ato amin'ilay. Zao le mandreraka amin'ny endry zavatra eto. Lasa mivilana ilay orona. Nareo hoe tsy mahita hoe lasa mivilana ilay orona? Aloha de faritana kely. Tsy mora mihitsy ny manao zavatra ka. Zay. De ao ka aloha fa lasa mazava loatra indray le izy. De hopetahantsika. Lasa mampimebe indray raha ohatra ka lasa mazava loatra. Hitanareo zay? Fa ito mivilana, hitanareo raha vao misy diso kely le famaritanao de afa-baraka. Nisy mivilana teto. Mandreraka. Tsy tokony matromatroka ny ataoko fa marevaka. De ahoana indray zany ny ataoko amin'io? Zay. Hitanareo zay? Le loko mazava zany no apetaka eo. Zay. Hitanareo zay? Lasa lavalava orona kely aho zany eto. Aiza le orona petaka be teo? Tsy hita intsony.
Fa eto amin'ilay volomaso kosa aloha mampatahotra be. Mila fanamboarana kely sa ahoana fahitanareo anazy? Sao dia mila fanamboarana kely nify na ohatra lasa ngeza loatra ilay namaritako ny orona. Zaho hono ozy nareo aleo rangahy handeha amin'io aloha ka. Aleo aloha handeha amin'io fa rehefa rehefa amboarina ny karazana rehetrarehetra mety daholo e. Inandray izao ho apetraka ny pômety, dia izaho moa tiako manao an'ilay lokomena, tiako mba lokomena foana ilay pômety atao satria sady malandilandina ny tarehy. Dia aiza indrindra kala pômety a? Tsy hita kala pômety afa baraka. Mahafinaritra anahy ko manao an'ito ilay hoe lokomena natao. Dia hitanareo ilay izy indray a lasa ohatran'ny hoe atao aoriana indray ny ohatran'ny tsara, ilay somary maka sisiny kely ato izany fa tsy ilay atao ilay atao ampovoany be. Hay moa kay izany mbola hamaritra tarehy. Aleo aloha eo iny fa tsisy olana izany fa hamaritra tarehy aloha. Ianareo mila faharitana ihany arakaraky ny itiavanareo anazy fotsiny. Ny azy mba tonga anahy koa hoe mamaritra tarehy satria mba tiako lavalava ny tarehako, dia alefa. Io fa tsy mety intsony ary ito fa kika be no nanaovako anazy. Sao ilay mandreraka mampiasa an'ireto zavatra reto ange ry zareo e. Aleo fa tanana indray izany nanaovako anazy e. Raha ny tokony ho izy efa misy ilay fond de teint hitanareo ilay fotaka ilay mampiavaka anazy ireny mihitsy. Eny am-mpivarotra eny efa misy ohatran'ny karazana fond de teint lokomena ny paozin'ilay izy. Dia iny tena mety, saingy ny tena moa izany a tsy dia mahita ilay izy ohatrany am-mpivarotra fa ilay olona mpanao make-up no tena mampiasa an'ilay izy. Izay. Dia gaga nareo manao nataoko ohatr'izao ty, dia satria izaho mba tiako izany mba hoe lavalava tarehy kely izaho e, izay ny anton'ilay izy. Izay. Izao hitanareo miavaka io dia ao amin'izay indrindra kala sponge. Hitanareo izao tena lasa matroka loatra, lasa matroka loatra e. Ka aloha totovako fotsifotsy rehefa avy eo fa tsy taitrareo. Atao amin'ny ilany izao ohatrany tsy dia maninona fa ity ilay nataoko amin'ny ilany ity no lasa matroka loatra. Dia ahoana? Tsara sa ratsy? Tsara sa ratsy fahitanareo anazy e. Izay aloha. Dia inona indray koa manaraka? Andeha ho faharoitako indray ngamba ilay eto amin'ny volomaso eto zareo dia mba tazatazana ilay izy satria misy mampiavaka anazy ihany koa ngetanareo ilay faharitana ilay eto amin'ny volomaso eto. Eto amin'ny ambony izao no tiako faharitana tsara, ohatran'ilay nataoko tamin'iny. Aiza indray indrindra kala borosy a. Aiza ilay borosy mamaritra teo? Hitanareo ity borosy ohatran'ny maranidranitra kely ity, ity no hamaritako anazy.
le atao volomaso ambony zany io a. Hitanareo iny mba faritana kely izy dia amizay miavaka tsara amin'ny rehetrarehetra. Zay eo faritantsika mandrapahatonga hatrany amin'ny farany. Zay zao zao hita hoe miavaka tsara amizay ilay tena volomaso. Ho atao indray ny ilany. Alefa atao ny ilany zao somary manano sarotra satria engany mba hety. Zay alefa asindray manaraka. Ny zavatra mampime amin'ity zavatra ity ry zareo dia hoe zao apetaka daholo io korontana rehetra io dia rehefa avy eo rehefa vita ny atao sasana indray ilay izy avy eo. Hita mihitsy hoe tsisy atao ilay olombelona. Zay mampatahotra ny mamaritra an'ilay izy satria tsy na manjary voafafa indray ilay efa natao teo aloha dia nazara mangovotra mihitsy kanefa zay ohatrany tsy mety. Kalo zay rehefa avy eo diovintsika amin'ny diovintsika rehefa avy eo dia mety tsara. Fa ny ato ambany io faritana. Ny ato ambany kosa raha angaha tsy mila faritana intsony fa efa mety fa ny ato ambony fotsiny io no mila diovidiovintsika kely satria tsy inona mampime dia ho diovina fafana amizay ilay izy zao. Zay dia fafantsika amin'ny éponge rehefa avy eo. Hitanareo zay dia zao dia hita miavaka tsara amizay ilay tena volomaso sy ilay tsy tena izy. Na miezaka mampitovy an'ilay izy ary ohatrany tsy mivoaka. Aleo fa andramako ampiana fotsifotsy eto ampovoany dia izay ngamba no hitako hoe tena mampety anazy. Fa fafantsika amin'ny éponge amizay. Le teto ambony
sady matahotra ihany aby ato a. Mbola tsy nahavidy an'ilay tena éponge tsara tarehy a. Noho izany dia ilay teo aloha ihany no éponge ampiasaina. Zay. Hitanareo iny? Fafatsika indray ny ilany. Efa mitady hiala. Nety sa tsy nety? Zay. Hitanareo zao miavaka amin'izay ny volomaso sy ny tapikandrina. Fa ilay éponge koa aloha tena manetaka be. Andeha ho amboariko amin'izay ilay eto ampitanareo eto ampovoan'ita volomaso eto amin'izay a, miavaka tsara ny ilay izy. Hitanareo izy zany a, ilay volomaso eto amin'ny ilany. Dia zay, miavaka tsara izy zao. Dia ho fafatsika amin'izay eto ampovoany. Dia ahoana? Mety amin'izay? Dia rehefa vita ny famafana anazy dia fanadivana tena mahatsara anazy ampiana éponge. Ohatran'ny sarotra be. Ka izy ilay mifangaro menamena dia ohatran'ny lasa hafahafa be. Indray aloha diovina eto amin'ny ilany. Zay. Nety ihany. Voadio ihany teto ampovoany dia hodiovina kely somary atao fotsifotsy amin'izay. Zay. Hitanareo fa tsara amin'izay. Dia ahoana? Tsaratsara tsy? Voaka amin'izay hita miavaka tsara ny volomaso ary ny tapikandrina. Dia inona ihany koa? Ny pomety amin'izay zany zao a. Eto zao ny hitanareo ilay nataoko hoe mampiavaka an'ilay izy mba somary matromatroka ny eto ambany satria mba tiako lavalava tarehy za. Dia hitanareo lasa lavalava tarehy ve sa? Aleo amin'izay a diovintsika ny pomety. Ohatran'ny tsy mety.
Fa tsy ny hoe ty pomety nataoko ty amin'ny tanana ihany ngamba mety. Zay atao amin'ny ilany ohatrany tsy dia mety tsara. Ka aloha ampiana kely. Sao hono ozy nareo? Raha ho lasa be loatra koa ange izy dia lasa ratsy avy eo. Efa nisy fotoana za ilay nanao make-up ilay taloha teo iny da lasa ratsy loatra ilay izy raha vao be loatra. Zay. Nareo manao an'ilay pomety zany somary atao aty aoriana indrindra ny tany ohatran'ny hoe mahatsara anazy dia takolaka aty aoriana sy eto ampovoany, zay no mahatsara an'ilay izy. Ohatran'ny anahy koa zao ohatra zao lasa ataoko aoriana indrindra, taloha teto ampovoany be no nataoko fa ny tena tsara zany ilay aty aoriana indrindra. Inona indray manaraka? Inona indray manaraka zareo? Inona indray manaraka molotra? Za manana loko vaovao resaka molotra indray a. Za zao mbola tsy nanao lokona molotra somary matroka be. Nisy fotoana somary grenat, ina moa ilay grenat nataoko? Volomparasy non, ina moa? Ilay volomparasy fa mavokely miampy mangamanga dia lasa mivadika ohatran'izay ilay izy fa matahotra sao dia tsy hivoaka eo ny molotra. Ina zao mbola tsy vita. Ho ataoko inona lokony, ho atao maintimainty ve ny make-up eto ambany? Aleo atao hafa indray. Inona loko mbola tsy nandalo? Ilay loko mbola tsy natao mihitsy ny atao fa tsy hoe izay efa teo foana ny averimberiny eo fa mba mila zava-baovao foana. Rehetra izao efa fatao foana. Za mametraka an'ilay mavokely ito ohatran'ny tsy mety fa amerina anao an'ilay izy indray aloha sao dia mba havoaka androany. Hitanareo ito mavokely ito? Ity mavokely amin'ny ambany ity. Amerina anao an'ilay izy indray aloha jerentsika raha ohatra ka mivoaka. Sady mba ilaina koa kely mba mivoatra hozy ilay fitenenana. Hijery ato ato anaty anina no ataoko. Zay. Mahita ve nareo? Atao tsy mety? Ny hitako hoe indraindray ohatra mahatsara an'ilay loko zareo rehefa loko mena no ataonao loko mena dia avy eo mba ampiana an'ilay fotaka dia mivoaka tsara ilay izy fa indraindray ilay ity karazana ny anahy zao misy karazana anakifiry zany ny make-up eto anankitelo dia ilay anankiray ito ilay ohatran'ny mavokely ito ihany no tena mety tsara fa ankoatr'izay tsy mipetaka tsara ilay izy. Ianao koa zany rehefa mividy an'izy zany mila mahafantatra nefa za zao raha ohatra anahy manokana tsy dia mahay loatra ako hoe inona no tena tsara amin'ilay qualité ilay mba tsaratsara zany fa rehefa mahita hoe loko fotsiny dia ao ary. Fa ny torohevitra fotsiny hoe raha ohatra nareo ilay tena te hividy dia any amin'ilay mpivarotra tena ilay mba hoe mpivarotra tena maquillage ilay mba voatokana ireny dia amin'iny nareo tsara sanjila
Fa raha ohatra le anako le mamaika be ohatran'izao fotsiny hoe maika fotsiny hoe mora dia vita e, ho an'le tsy manam-bola e dia maimaika fotsiny dia ato an-trano avy eo midofotra avy eo. Dia ahoana tsara amin'izay, hitanareo miavaka amin'izay izy io fa ho apitsika ohatr'izay indray ny ato amin'ny ilany. Dia ho alefatsika amin'izay ny fampitahana rehefa vita avy eo. Dia ahoana tsara ve? Zay. Ha, mivoaka tsara amin'izay a. Ndraindray koa ngely izy ohatran'ny mandreraka be. Fa hitanareo zao zahako nanao an'ilay pomety teo a, tsy hitanareo hoe mavokely eto, hitako misy mahatsara anazy ihany ilay manao pomety a, ilay hoe atao pomety indray solona make-up. Arakarakareo ihany io zany e, arakarak'izay mety aminareo ihany. Zay. Mivoaka tsara e. Le ambinambiny kely teo apetaka eto amin'ny molotra ihany. Mba sady kafiriana ianareo koa zany, mba mila mikafiry zavatra. Dia inona koa? Inona koa ny manaraka? Inona indray no tianareo atao manaraka? Ho apitsika manelanelana anazy eo, mba loko mazavazava zany fa tsy hoe mavokely daholo. Inona loko mazavazava? Mangamanga. Ndao apitsika mangamanga manelanelana anazy eo. Miady mafy mihitsy ty borosy kely ty anaovako anazy. Raha mba fantatrareo moa fa tiako be ity loko mangamanga ty, ohatran'ny volomparasy efa avy ty, saingy efa kaiky ho lany izy ito. Toa tsy mipoitra. Toa tsy mipoitra re olona. Loko somary mangamanga ohatra volomparasy zany no nataoko io, mba hoe mampiavaka anazy amin'le atao kaiky eto zany e. Zay. Hitanareo amin'izay ny tsipika anankiray nataoko iny. Zay. Ampiana tsipika koa atao amin'ny ilany. Ao, ampy tsipika iray.
Iny ka fa nety ilay soritra. Sarotra be. Tsara sa ratsy? Tianareo sa tsy tianareo? Miavaka tsara amin'izay izy zao a. Dia ahoana, tsara sa ratsy? Vao namboariko vao teo a. Mba manao inona moa zany ny filaza anazy? Mba manao zao ndray zany ny hainga mandeha. Ohatr'izay, reraka be aho. Dia gaga nareo efa maninona hosorana ohatr'izay ilay volo ilay molotra antony dia mba tsy ho lanilany foana ilay make-up zany fa mba mihosotra amin'ny molotra ilay izy. Hitanareo lasa milokatra somary mitovitovy ny anona ve? Mitovitovy an'ilay make-up ny molotrako. Dia ohatr'izay aloha. Sao dia mba tokony ampiana éponge kely. Raha ohatra zao io ka hitanareo misy an'ilay raha misy an'ilay volomaso dia mino fa tena tsara io. Fa efa lazaiko tany aloha fa zaho koa tsy mividy an'ilay volomaso satria ianao zany isaky ny hanao make-up ianao dia vidy volomaso foana ve? Tsy manam-bola. Aleo andeha amin'io. Manaraka. Hitanareo zao, tsy hitanareo mitovitovy amin'izay ve ny tarehiko sy ny molotra? Inona indray koa manaraka? Latsaka ilay make-up. Korontana zany, korontana zany. Na izany na tsy izany ary a, mandrapahavita make-up dia ndao aloha hihinan-kanina. Sakafo tsy maintsy hohanina foana. Inona io? Fa vokatra izy izao a. Dia hohanina izy izao dia izao. Raha afaka hohanina koa iny raviny. Ilay raviny kely maitsomaitso iny dia hohanina fa izany hoe tsy mety. Tsisy micro ataoko aketo dia tsy mety afaka atao ASMR ilay izy, fa raha misy micro ataoko akao dia tena mety tsara mihitsy. Mahatsiaro anay taloha ilay tamin'ny mbola kely aza. Mahafantatrareo fa izay tamin'ny mbola kely a. Izay moa zany maha-ankizy ny ankizy e. Mianatra mangalatra. Misy voankazo ny olona ilay ohatra hoe mananasy, efa nangalatra mananasy a. Efa nangalatra kaki, efa nangalatra goavy, efa nangalatra paiso. Ireo moa vokatra be any amin'ny tanàna dia mahatsiaro an'ity kake ity za.
raha mihinana kaki ohatran'izao zao dia vidiana any an-tsena, fa le kaki le hohanina le angalarina eny am-potony a, kaki mbola le mafaika be iny, le izy zany a tsy mavomavo ohatran'izao a fa mafy le aty ivelany sady maitsomaitso, ity zao mavomavo masaka tsara fa maitsomaitso le aty ivelany dia hohanina tonga dia mafaipaka be, ka ianao moa noana be iny dia miraparapa tonga dia hohanina any na ratsy na tsara, nefa raha amin'izao zao ny tena dia hihinana le kaki mafaika be dia ohatran'ny kivy eo bain le izy dia hohanina. Mba tantarao fahazazanareo koa angamba tsy le teo. Zay zao to mitantara fahazazana fotsiny. Rehefa nangalatra mananasy, ohatranao nosy nareo rehefa mandeha mangalatra mananasy mbola manta be ihany koa ny angalarina fa tsy le fa tsy le masaka, le mbola maitsomaitso a, dia efa somary mavomavo kely fotsiny le aty ivelany, dia tonga dia le hongotana ohatran'izao le mananasy iny dia lasana misirika any anaty kinina, rehefa any anaty kinina amin'izay ianao dia inona no hamakianao le mananasy ka iny tsy afaka tonga dia hohanina, kapokapohana dobodobohana mafy be ohatr'izao amin'ilay kesika bababababa, dia efa hainao malemilemy amin'izay a, dia avy eo amin'izay a tsy maintsy misy an'ilay kitay ireny na ohatra hoe ilay pototry le kesika iny misy an'ilay ratsan-dratrany ohatr'izao, dia avy eo kapohanao amin'iny, lohanao amin'iny dia afaka zaraina anankiroa, avy eo dia ao amin'izay ianao mihinan-kinana. Io moa tsy afaka laninao daholo io rehetrarehetra io fa le ao anatiny le ao anatiny fotsiny izany no tsy maintsy hohanina e. Le ao anatiny fotsiny hohanina amin'ilay izy dia rehefa mody amin'izay tonga dia efa marikivy be daholo ny tarehy, madilodilo be amin'izay ianao miditry ny trano avy eo tena madilo be aby, tsisy nahita moa ianao tanaty kininina tany. Osy e! Mangalatra goavy indray eo ambany trano mangalatra goavy, ny mampalahelo eo ambony goavy ianao no maka, ery ambany indray ianao no mangery. Le tia ohatran'ny tsy nandalo fahazazana ohatr'izany rangahy izay tamin'ny fahiny le tia. Tanisan'izany ianao dia mahatsara indrisy ry fahazazana. Izao nefa ianao mety raha mahita ny zanaka anao ohatran'izany ianao zao dia mety hikapoka anazy, ka izay ilay mbola mahazaza miteny tsy mahafantatra e. Hitanareo fianarana foana ny fiainana, tsisy tonga dia mahaihay fahatany izany fa mianatra ianao dia mahay, ary tsy voatery hoe any an-dakilasy foana akory no mianatra fa ny lalam-piainana andalovanao zao ohatra nahako ilay tamin'izany zao niainana tamin'ny mbola kely nefa izao ianao mahatsapa hoe tsy mety ilay izy. Mba misy anankiray eto, ela zany tsy mba nihinana kaki, dia le lafina tsara mihitsy, le lafina tsara, le lafina mamy be, ohatr'izany moa ilay milelaka an'ilay izy, le lafina indray avy aty ambany ve le lafina, aty ambony indray aiza indray le lafina, fa feno tanako, aiza indray tianareo le lafina, eto aloha, tsara, dia aiza indray ohatra, aok'izay aleo hihinana amin'izay. Rehefa avy milelaka dia mihinana, afaka tsaboana, dia atelina miadana atao moramora, somary ilay lafina ihany ilay satria tsy nampiritsika be ilay ranon'ilay izy dia tsy maintsy ilay lafina moramora.
manao ohatrany hoe matsiro. Lany le kake. Le lafina indray. Le lafina farany. Le kakena moramora. Ketrisa dia ho lany ny sakafoko. Tsaratsara atosy-nareo. Ohatr'izay koa manao zavatra. Ianao rehefa manao zavatra anankiray, rehefa mankafy ianao an, tianao ny hoe hankatombony, hankafy, hankatsirony, dia zavatra tokony ataonao dia ny hoe tiako ty an, dia hitady fomba koa anao izay ahazoako tsirony ohatran'ny sakafo. Andraina ohatra, tsisy sakafo ao an-trano fa atody ihany sakafon'ny neny. Tsy maninona fa io sakafo ao, dia efa leo ilay izy. Hohanina am-pilaminana, hohanina am-pitiavana, dia lany. Dia rehefa mihinan-kanina ihany koa, tsy mahazo tonga dia ilay miraparapa be. Maika ho aza ilay izy, tezitra ilay vavony ao anaty eo satria sinona tsy masinina ilay vavony eo fa nareo ve tsy mba gaga hoe ilay vavonitsika ao anaty eo anie ka hena fa tsy vy. Tsy mba gaga ve nareo n'inona sakafo hohaninao na mihinana taolana azy ianao, taolana trondro ilay karepodrepohany iny dia hohanina tena mahagaga fa rehefa mangery lasa tay ilay izy. Tsy gaga ve nareo hoe ilay hena nanodina anazy, ianao nefa mikaikaikitra amin'ny nify mbola mafaika ilay izy. Miasa ange ilay vavony. Dia mba mila saina foana ilay zavatra ampidirina anaty vavony. Itoy amin'izay indray ny make-up-tsika. Inona make-up-tsika izao? Hanao lamaody vaovao indray zahako. Eto ambany eto ampiako somary loko hafahafa. Lamaody vaovao ty hitanareo fa fianarana ny fiainana dia hanao lamaody vaovao zaho. Eto ambany volomaso izany ampiako mangamanga. Hitanareo ve? Atao tsy tazana. Atao tsy tazana e. Tsy mety ngamba. Nefa ninahy ato hatramin'ny mety. Izao za ohatran'ny tazana kely ilay izy fa tsy tena tazana be. Koa hitanareo fianarana ohatr'izay ilay fiainana dia tazanareo ve? Tsy tazana izy izany. Ataoko somary matevitevina rangaha. Raha matevina loatra koa ilay dia lasa ratsy e. Io ara fa lasa hafa-baraka. Niditra ny anaty masoko. Tsy mety. Zay. Pero nga andeha amin'io ka.
Manana no tokony natao tamin'io hitanareo. Raha misy volomaso io zao dia tena mety tsara mihitsy. Tena ezaka nisy volomaso ary angaha dia hitantsika amin'izay fa tonga dia tena am'le hoy io rehefa ohatra hampitsika volomaso. Sa ahoana ozy nareo? Aloha andeha amin'iny fa izay aloha ny vita. Aloha andeha amin'izay fa tsy kitikitika intsony eo ka. Any amin'ny tsiafa indray ny hafa. Anamboatra lokomena isika menakavy dia hofaritana ny lokomena. Ataoko loko hafa indray ity lokomenako androany ity atao matroka maintimainty. Inona re zany ny loko atao lokomena? Maintimainty dia ny ao ivelany somary mavomavo. Alefaso aho re. Ity zany le ivelany, tsy mavomavo zany fa somary maitsomaitso ny ivelany. Hitanareo le fika vaovao le mamaritra molotra? Rehefa mamaritra le molotra matetika dia tsy atao arỳ amin'ny manodidina rehetra. Ohatra volombava izany. Dia tsy atao manodidina be ilay izy fa ny eo akaikikaiky eo fotsiny anaovana anazy. Hitanareo boribory fotsiny izao nanaovako ilay molotrako eto. Dia avy eo any aty amin'ny sisiny ianao no mamaritra ilay izy manao loko hafa. Tsy hoe loko hafa fa izay ianao vao mamaritra ilay molotra. Dia eto ampovoany ataoko maintimainty hoy ahako. Takony ho tsara sa takony ho ratsy? Izay zao ny avy aty amin'ny ambany, ataontsika indray ny ambony. Zay. Dia eto ampovoany lokontsika maintimainty. Nefa hitanareo raha vao lokona efa nisy nanao ako le efa nanao le taloha teo le raha vao matroka ny ataoko eto ampovoany dia lasa ohatran'ny rasy be ilay izy. Sa inona no tianareo hoe atao eto amin'ny anako eto izao? Atao eto ampovoany. Ohatran'ny tsy dia tsara loatra raha vao loko matroka ny eto ampovoany. Sa ho ataoko mavomavo ve? Ataoko mangirana rangaha, aleo atao mangirana. Satria io no efa lokon'ny volomaso ery ambony dia aleo atao mangirana fa amin'ny manaraka manao maintimainty. Sa atao maintimainty ihany? Andramana aloha. Aleo ary atao maintimainty. Ataontsika maintimainty indray ilay izy dia hita eo avy eo. Korotana re izao hoe. Korotana re izao ry lanitra. Ity fa manana loko maintimainty izaho io hitanareo ito. Nefa izao nge tsy efa hita ohatran'ny hoe miavaka ilay molotra.
ohatrany tsy sandray za. Alors nga atao amin'ilay mangirana, tsy sandray za fa lasa mivadika hafahafa le izy fa aleo ataoko amin'ny mangirana satria efa mangirana ery ambony, dia mba atao mangirana mitovy le mba atao mangirana ohatr'izay. Hitanareo ity zao le mangirana ataoko mitovy volomaso dia ataoko mangirana ohatr'iny koa zany ny molotra. Ingane mba ho tsara. Zay. Hitanareo ohatrany tsy dia tazana ve? Efa misy io a? Zay. Zay. Tazana ve? Zay. Hitanareo mangirana mitovy zany molotra koa sy le ery ambony ery. Aleo ataoko ngezangeza kely kokoa. Mba takotakonantsika ilay maitsomaitso jerena amin'ny fandehany. Loso. Ohatrany tsy ratsy a. Aleo ampiana indray eto ambany. Misy karazany telo zany ohatrany tsara le izy a. Zay. Raha hoe tsy mahita lasa tsara amin'izay. Lasa tsara. Tsy hitanareo ny tsara ve le izy? Somary nataoko ngezangezana hitatritatra ilay inona moa zany? Ilay mangirana. Dia eto zao hita hoe somary lasa kelikely. Misy karazany telo le eto ampovoany zany amin'izao molotra mazava, dia le aty amin'ny sisiny miaraka amin'ilay maitsomaitso hafa kokoa. Zay. Izy zao no atao hoe ara angamba hozy ilay fitenenana. Tsara ve? Zay. Hafa indray ty lamaody androany ty a. Izy zay vao tena hoe tsala. Tena tsala. Tsisy anona eto akaiky eto hitanareo tsisy glosy. Tsara kokoa raha ohatra misy glosy a dia mba hoe miavakavaka kokoa zany ilay inona moa zany ilay molotra fa tsy manana zako a. Mbola vao ezaka hanangom-bola hividy dia rehefa misy dia ho ampiantsika glosy indray. Dia ahoana? Tsara sa ratsy? Menao ty amin'izay mino fa tsara. Nareo ve zao tsy mahita tsy le molotra ve zany tsara? Io ataoko akaikikaiky. Zao. Raha misy glosy tonga dia mivoaka tsara fa
tsy manana na ny ato amin'ny maso ihany koa raha zao raha ohatra ka misy an'ilay tena volomaso a mihina fa tsara kokoa noho izao io fa any aoriana rehefa tena manan-katao kokoa dia mba mividy an'iny mba hoe tsaratsara kokoa ilay izy ka aloha fa fanoreto fa mihosotra be jereo ka raha tsy mihosotra be an'ilay inona raha ny tokony ho izy zareo dia hoe sasana foana ilay volon-javatra rehefa ilay vita satria eo zao ny eo tsy afaka ny eo miforetaka ny eo tsy afaka ny eo miforetaka dia iny nge hitanareo mahakamo anahy lasa manao an'ilay satria tsy inona mitambatra daholo na kosa ny vorona rehetra nefany fotoana fandaminana korotana amin'izay zao a alama amin'izay ny korotana fa ampy izay aloha ny androany mino aoko fa afa-po tsara nareo rehetrarehetra sady mifampianatra tsika mianakavy mino fa mba netinety taminareo ngamba izay ilay nanaovako an'ilay izy dia ho anareo raha ohatra ka hoe manana fanontaniana apetrao eo foana fa tsy maintsy hitako ilay izy amin'ny message efa miezaka mamalimaly tsikelikely fanontanianareo anaty message dia zay eto ampangoronana entana zako eto alamina tsara aloha ny entana ary ampirimina ny amin'ny toerany maka sary amin'izay aloha mba ilaina koa ilay maka sary fa ataona fotsiny ilay make-up dia hanao an'ity koronako ity zahako tadidinareo hoe ity koronako ity zay mety tsara izy zao pôzy pôzy kely ohatr' izao indray tsara be ilay make-up sahoana fa hitanareo anazy ary tsy nanamboatra tapikandro na adiniko ilay nanao tapikandrona fa tsy dia tazana loatra tsy dia tazana tamin'ity indray mitoraka ity nefa aleo ampipiana kely ihany sady manadio an'ilay ambiny atao amin'ilay tapikandrona kay adino a hitanareo ilay rehefa manao ilay tapikandrona eto a dia ho ampiantsika loko matromatroka ohatr'izao zany ilay izy aiza ilay loko matromatroka ity ilay izy eto a hitanareo ampiana ohatr'izao eto amin'ny sisiny anankiroa dia eto amin'ny sisiny eto dia eto ampovoany zany a avelanao somary mangirana mazavazava fa amin'ny sisiny anankiroa no ataonao somary matromatroka ny anton'ilay izy a dia mba tsy dia tazana loatra ilay tapikandrona izay hitanareo hitanareo miavaka amin'izay ilay izy hita hoe miavaka kely fotsiny izay dia eto ampovoany zao fotsifotsy io izay ka aloha ilay tanana zany tsy maintsy mandeha foana iny satria tsy mahato-kololo mihitsy ilay tapikandrona zay dia ahoana mety amin'izay ve afa-po ahako izay eto amin'ilay molotra mety tsara ohatran'ny saika voafafa ilay eto amin'ny sisiny kely ka aloha amboarina kely fotsiny
hoe ohatrany tsy mivoaka ilay izy raha vao takona ko. Lasa matroka loatra indray ilay izy noho ny nisan'ilay izy. Afa-baraka. Zay. Ampy ka, afa-po a. Inona koa ohatra no mbola tsy ampy? Ny orona zao mety amanaraka somary ataoko teritery kokoa ny oronako. Izy zao somary ngeza be nefa olona be tapikandrina be kialanina. Ao amin'izay couronne, voaka amin'izay, mety amin'izay ny couronne. Paozy faraparana amin'izay ary e. Tsika tsika, miakatra kely ny tanana, tsika, vilana kely indray, tsika, ato amin'ny ilany, tsika, atao ambony ny tanana anankiroa, ohatrany tsy mety. Tanana anankiroa, zao ve? Ohatrany hoe lasa miakatra be izany ilay sotianako. Hitanareo? Tsy maninona ary ohatrany miakatra. Paozy. Sa hoe lasa kely molotra sa ilay faritra molotra no nanakely azy. Ampy izay ka. Fa ilay tokony hisolo-akanjo aloha dia mba tsaratsara indray ilay sary ato amin'ny make-up. Sa efa atonony izay. Tsy mila misolo-akanjo angamba izay dia efa mety a. Sa ahoana ozy nareo? Tianareo ihany ve ilay volomaso nataoko? Fatorana indray ngamba mety ka alonge. Aloha fatorana indray voloko. Dia ohatr'izao foana koa ve? Atao mikirozaroza. Sao mifatotra izany fa mikirozaroza. Tsara ve? Zay. Zay. Ohatrany tsy ratsy. Paozy. 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 Nareo ve tsy ohatrany mahita hoe ohatrany hoe lasa satroka izany ilay izy? Mazava. Ohatrany hoe manao satroka izany aho amin'ilay volo. Ity izao ilay satroka dia eto ilay mipelako ohatr'izao dia ity ilay. Ohatrany mahatsiaro an'ilay mpanao film malaza aho izany. Aok'izay ka. Paozy. Tsika. Paozy. Tsika. Paozy. Dia inona koa? Ampy izay. Vita hatreo ny androany ry zareo a. Mankasitraka anareo manaraka fandaharantsika dia mankasitraka anareo foana. Dia misaotra anareo ihany koa. Vaovao tsy maintsy misy foana. Misy ihany koa ilay vidéo taloha averina zaraina anto dia satria tsy inona misy namana vaovao mbola tsy mahita ilay izy. Ho anareo izay namana efa teo aloha dia mamerina, mianatra mamerin-desona. Dia izay. Dia mankasitraka daholo tompoko. Bye 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 bye.